politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Aoka kosa aloha ilay resaka hoe fifandimbiasan'ny fiara mivezivezy eto Antananarivo, hoy Taina Razafinjoelina, manoloana ny fikasan'ny mpitantana ny tanàna. Tsy aleo ve ampiarina ny lalàna vao mandray fepetra tahaka izany, hoy izy ary mandroso sosikevitra maromaro izy. Fehezo ny mpivarotra amoron-dalana tsy hameno ny lalan-kely sy ny arabe, amboary ireo lavaka kely mampitoana, tsy mandany volabe ny manao an'izany. Fehezo ny sarety sy ny posy tsy hanelingelina. Fehezo ireo taksi be tsy janona sy hibahana ny lalana. Omeo fitaovana talkiolky ny polisy ahafahan'ny fandray ara-potoana andrindrana ny fifamoivozana. Lalàna ny vahaolana tompoko, hoy izy. Anya gasy malagasy rerentsika malagasy. Zay mo isan'ny mpianatra zany dia raha loatra. Ny taona 17 hatramin'ny 2021 no nahafilohan'ny Akademia Malagasy any Andriamatoa Raymond Ranjeva. Efa taona izay notsaroan'ny Akademia Malagasy manokana ka nanokanan'izy ireo ny andro nomaly fanomezam-boninahitra ity mpitsara malagasy sy ramatoa vadiny Ivety Rabetafika Ranjeva. Iray andro izay natokana indrindra ankasitrahana ny zava-bitan'izy ireo tao amin'ny Akademia Malagasy sy teny anivon'ny fiarahamonina. Ankoatra ny mampikambana azy ireo ato amin'ity fikambanana Akademia Malagasy ity moa dia nitana andraikitra maro Ivety Ranjeva izay mpampianatra teny anglisy, maso ivoho teo aloha, solo-tena naharitra teo anivon'ny UNESCO, professeur agréé de droit public, filoha-lefitry ny Cour internationale de justice des Nations Unies teo aloha, filohan'ny Akademia Malagasy, mpikamban'ny Académie des Sciences Outre-mer de France sy ny maro hafa koa ny professeur. Raymond Ranjeva, mpitsara malagasy, isan'ny nandrafitra ny Cour internationale de justice ka nandray anjara tamin'ny fitsarana ny fanjakana, ny firenena, ny mpitondra ary isan'ny nanokanana ny androny tamin'ny fikolokoloana sy fanabeazana ny fomba amam-panao. Fandraisam-pitenenana ny fandimbiasana, fijonoana vavolombelona nataon'ireo mpiara-miasa aminy, mpianatra, fianakaviana sy akaiky azy no nanamarika ny androny nomaly. Mbola bedibe zavatra miandry fa ny maika dia maika ary fanandratana ny olona sy fanandratana ny hery saina amam-panahiny tsy misy fanantenana velona raha zay. Betsaka ny efa vita ary betsaka ihany koa ny zavatra mbola miandry ahy, hoy izy. Ka isan'ny mamaky azy ny amin'ny fanandratana ny olona sy ny fanandratana ny herin'ny saina amam-panahy, fa tsy misy fanantenana azo heverina raha tsy izany, hoy izy. Tondra hafatra manokana ho an'ny malagasy moa ny tenany sy ramatoa vadiny. Ary zany dia tsy mijanona amin'ny resaka olona fa resaka firenena mihitsy miara-leo, miara-miaina amin'izany fientanam-panahy sy fientanam-pozany amombana malagasy fa tsy mbola pisika. Naneho ny heviny manokana mikasika ity olon-dehibe ny firenena ity moa i Andriamatoa Rivo Rakotovao. Fa rea voninahitra mihitsy no anatrehana izao andro zao ary mahafinaritra ilay satria matetika koa ny fomba zany rehefa tsy eo intsony ilay olona vao misy ohatr'izao fa miavaka kely zany dia mifampihaino aminy satria anisan'ny teny izy lariva amaly an'ireny fa rereo anazy ireny satria avelony indray mandeha rerentsika firenentsika raha reo mananjena mivatsy. Raha tsy manajanjantika dia zagaky tsika raha ohatra ka hoe mitohana ho azy ilay famovotana. Ny mpivarotra eny amin'ny trottoir izay tokony andanan'ny olona dia ilay olona tokony handeha amin'ilay trottoir indray lasa midina any amin'ny arabe. Rehefa midina amin'ny arabe ilay olona tsy maintsy mandeha mora ianao ka anao andeha hanitsak'olona dia ilay ianao ilay mandeha mora sy miafy iny nefany mampitohana an'ilay fifamoivozana. Ohatra fotsiny izany raisiko izany. Mpiaro aloha ny lalàna efa misy vao mitady hevitra hafa. Ekena fa tery ny lalàna. Ny fiara mivezivezy eto Antananarivo renivohitra nefa mitombo isandro aman'alina, mila ho isan'andro ka miteraka ny fikorotanana sy fitohanana lavareny. Ho ajantsika ve ny mety toerana tsy azo janonana, tokony tsy janonana
dia voasazy ve zay tsy zay mijanona eo sa ho fa ohatran'ny tandremivohatra aloha fa misy an'le hoe izy parky ireny zao fa mandray an-tanana ihany fa zany tokony hoandramana be ino aloha dia verako dia hoe mahomby ve. Misy anefa ny lalàna tsy ampiarina sy voahaja eto. Ampiara aloha ireny ary aveleno amin'ny laoniny avokoa ireo fotodrafitrasan'ny fifamoivozana rehetra vao mitady hevitra hafa amahana io olana io. Hoy ny tompony andraikitry ny Hopy Andriamatoa Abdul Jaki, mpampianatra mamily fiara. Tsy amin'ny fomba ofisialy aloha tsy naheno an'izay fa hevitra efa voizina foana hatramin'izay ihany hoe tamin'ny mbola tsisy an'izany hevitra izany akory ara dia hoe tokony hajaina aloha le lalàna amin'ny fifamoivozana. Inona moa le hoe lalàna amin'ny fifamoivozana dia efa voarakitra ao anatiny io daholo ny hoe iza ny afaka mampiasa ny lalana dia ahoana fampiasana ny lalana, inona sazy tokony mampiasaina amin'izay tsy manaja an'ilay lalàna amin'ny fifamoivozana. Aiza hoy izy ireo jiro telo loko tao tantara sisa ny fisian'ireny tetsy Analakely. Ny tsipika famantarana eny amin'ny arabe efa vasoka sy manjavozavo avokoa. Aiza ny fanabeazana ny mpampiasa ny lalana hanaja ireny? Ny fanajana ny fampiasana ny lalana dia ny fanalalahana ny fampiasan'ny fiara, ny arabe, ny mpandeha tongotra eny amin'ny trottoir ary ny mpivarotra eny an-tsena. Io ny vahaolana aingana ampihenana ny fitohanana hoy izy. Dia io zany zao raha mandray ohatra maikamaika fotsiny tsika hoe voajantsika ve zao le hoe ny arabe dia ho an'ny fiarakodia sy moto bisikileta, ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra, tsena ho an'ny mpivarotra, fiangonana ho an'ny mpivarotra, mpivavaka, fa tsy manaja an'izany ankehitriny. Fa rehefa mbola zavatra hafa no atao fa tsy tena mifantoka amin'ny ain'olombelona dia aza resahana ho fandrosoana kory. Aza resahana ho fampandrosoana kory, hoy ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na CFM teo aloha, Gérard Ramamapinina, raha ny fandaharana asa eto amin'ity firenena ity ka tsy miainy ain'olombelona. Ny tsy fahaizantsika ray aman-dreny nanabe ny zanaka, ny fanabeazana teto amin'ny tany sy ny firenena hoe tsy nanabe antsika tena olona hijoro tsara, ny hoe ny fanabeazan'olona mba hoe hitondra tena mba hitodika aty amin'ny tena fiainan'ny vahoaka sy karazana, zany zao zavatra tsy misy taontaona zany dia lasa miteraka korotana be eo ny fiainan'olombelona zany. Dia io tsy zany tompona andraikitra daholo tsy rehetrarehetra amin'ny rehetrarehetra hoe sody taty amin'ny ray aman-dreny nefa tsy nety, sody tany an-tsekoly, sody tany amin'ny fiangonana tsy mba nanome anazy herim-panahy tsara fa ohatrany lasa fihetsiketsehana fotsiny daholo toy ny any amin'ny fiangonana sy karazany any, sody tany amin'ny orinasa nisy fanambakana sy karazany ka mbola ao anaty fahantrana aloha ka mamoy fo sa ny raha eto amin'ny fitondrana hatramin'izay mahatonga anazy tsy mahita asa na mahasa fa zao dia lasa mamoy fo na ny mpiarabelona ifametsifetsy, ifampisoloky sy ny karazany rehetrarehetra ireo raha ohatra hoe tsy mandeha tsara ny toe-karena sy ny karazany dia henon'ny olona eny amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zany ka mety misy fiatraikany ratsy amin'ny toe-tsaina sy fifandraisany amin'ny hafa zany fomba fitondrany tenany. Izay no ny fotoran'ity mpahay fiarahamonina ity tamin'ny faneho-kevitra manoloana ireo trangana famoizam-po samihafa hita eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Toy ilay tovovavy niandry kamiao hanitsaka azy teny amin'ny arabe farany teo sy ny firongatry ny tsy fandriampahalemana manoloana ny fahasahiranana isan-karazany eto amin'ity firenena ity amin'izao fotoana izao. Vao fitakahako saly hoe voninahitra ihany dia mba ho fiarovana ny voninahitra dia vonoko ranona mba ho ny tombotsoako mba hazahoako an'izao tombotsoa zao dia vonoko ranona sika ny fitiavan-tena hitanao zany faharavana ny fahatsapana ny fahamendrehan'ny aina sy ny fahamendrehan'ny olombelona ny asina maha olombelona zany zany ny tena mitonga hoe mahatonga zany korotana rehetrarehetra zany ka mahatonga le faharavan'ny fiarahamonina maha olombelona sy ny olombelona tsirairay avy ka tompona andraikitra daholo ny rehetra. Mifandray amin'ny olana ara-politika, ara-toe-karena, ara-tsosialy eto amin'ny firenena avokoa ireny. Ty resaka ainy ity ny fikitikitiana n'io ainy io reny olona mitady hoe ampiditra lalàna taloha ny sasany hoe afaka anala zaza zany na afaka mamono ny olon-dehibe efa tsy anatsolo dia reny le tena zava-doza reny hoe lasa mitarika zavatra anaty sain'olona ay ve ny olona azo vonoana dia mbola kely ay ve ny fiainan'ny olona azo faranana rehefa tsisy ilana azy tsony euthanasie moa zany sy ny avortement dia eo ny olona malala hoe ay zany tsy Andriamanitra ny tena tompony aina fa itsika obela dia lasa sasa manaonao zavatra ohatr'izany tsika ka dia mieritreritra tsara daholodaholo tsika hoe masina ny aina tsy vahaolana naoviana ny famonoana olombelona fanamperana ny aina
fa tompona ndraiky izy amin'izany ny isam-batan'olona ny fianakaviana ny fiangonana ny sekoly ny fiarahamonina indrindra ny fitondrana dia atao hiasy hijery an'izay famelomana sy fampivelarana ny ain'olombelona izay sy ny fiarovana. Samy tompona ndraikitra ny tsiraray amin'izany rehetra izany, indrindra ny mpitondra fanjakana ho hiatrana izy.